Feno voninahitra ny mpanaraka ny MCTV Miaina Finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Dia tena ampitombo antsika tokoa ny Fanahy Masina amin'ny fahalalana tsara ny Jesosy sy amin'ny firaisana aminy. Manahoana daholo isika rehetra. Androany Andriamanitra dia mampianatra antsika araka amin'ny Petera voalohany toko 2 ny 9:1-20 hoe fa ho amin'izany no nentsoana anareo. Fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Namela fianarana mba ho hanarahana ny diany raha ohatra ka manaiky hiaritra, raha manaiky hitondra azy fijaliana. Io izy koa ny Lioka toko 5 ny 7:20 hoe ary koa Jesosy tamin'izy rehetra raha misy te hanaraka aoka izy andaniny tenany dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka hanaraka. Fantatrao ve fa isika senao dia rehefa manolo tena hanara-dia an Jesosy dia misy zavatra atao anatintsika ato izay mila lavintsika amin'izay. Misy fiainana ny anatintsika any izay nahazatra antsika taloha fa tsy azo arahana intsony ankehitriny. Hoy izy raha te hanaraka ny diako ianareo dia aoka izy andany tenany. Misy olona te hanara-dia an Kristy ve? Izany tena antsika fa ny tena miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina dia ho fanarahana dia amin'ny Kristy. Misy sitrapo mila lavina. Misy zavatra ny anatintsika any, misy fanaontsika taloha fa tsy azontsika atao intsony. Antanio nge Fanahy Masina dia na ianao aza mahalala hoe ty zavatra iray ty raha hanara-dia an Kristy dia mila ajanoko. Mila ajanoko une bonne fois pour toutes satria ny nofo dia manohitra ny fanahy ary ireo anankoroa ireo dia mifanohitra. Raha te hanaraka ny Kristy tsika dia misy zavatra mila ajanontsika dia mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'izany rehetrarehetra any dia manohitra ny mpandresy isika. Sa tsy izany ve? Miaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina dia ny voninahitra.